Ny stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes zany dia no avaozina. Zay ny antony atrikasandroany ity. Navaozina izy io satria ny stratégie nationale antsika taloha dia tapitra tamin'ny 2008. Ny andro ny fanavaozana noho ny fivoarana teo amin'ny sehatriraisam-pirenena ny amin'ny resaka cadre de référence internationale amin'izay gestion des risques de catastrophe zay dia tsy iza fa ny cadre de Sendai zany sy ny stratégie africaine de gestion des risques de catastrophe. Dia ny andro ny fivoahana ireny tsika dia nalaina ny zay voafaritra atao anatin'ireny cadre international ireny zany dia nampidirina ao anatin'ilay stratégie antsika vaovao. Ny stratégie antsika taloha ohatra dia tsy miresaka momba ny genre, tsy miresaka ny risque émergent tahaka ny hoe changement climatique, fa ny stratégie vaovao zay fitoeran'ny atrikasandroany dia miresaka an'izany risque émergent izany. Ny stratégie nationale de gestion de risque de catastrophe zay no avaozina zany dia izy décret mitondra azy. Taloha io stratégie io dia lalàna no mitondra azy, dia le lalàna zay efa no avaozina, dia le projet dia misy projet de loi zany efa adopté en conseil des ministres sy en conseil de gouvernement. Izay eny amin'ny nivon'ny parlement izy amin'izao fotoana izao dia rehefa mivoaka izay lalàna zay dia avoaka ny décret d'application izay mitondra an'ity stratégie nationale ity. Dia ao aorianan'izay dia isy ny atelier régional BDP entina ivulgarisena le stratégie nationale. Ny stratégie nationale vaovao ity zany dia ao anatin'ny 10 taona manomboka izao ivoahana izao zay zany ivoaka amin'ity volana novembre ity ka hatramin'ny 2025. Dia ahoana fahitanareo azy raha nampiarina tamin'ny teo amin'izao stratégie vaovao zao raha ohatra ka metimety koa zany ty par rapport le teo? Mazava ho azy mety kokoa ary tsara kokoa satria nivoatra hoy teny am-piandohana ny rafitry iraisam-pirenena amin'ny resaka fitantanana ny loza sy ny tandenin-doza na ny tranga mety hitera-doza dia nafanarahana amin'izay fivoarana iraisam-pirenena zay ny stratégie paikady zay novolavolaintsika. Afaka manome ohatra ve resaka inona ohatra zay hoe fivoahana amin'ny resaka stratégie zay zava-baovao anatin'ny stratégie vaovao ty? Araka ny efa voalazako teo tamin'ny stratégie taloha zao tsy niresaka mihitsy resaka genre, resaka changement climatique. Amin'izao fotoana izao anatin'io stratégie vaovao io dia resaka an'izany tsika.